menakavi Wambina demante Sike menakavi Wambina demante Sike menakavi Wambina demante Sike menakavi Ya mbola manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra, isaorana ny tompo mbola nomeny an'izao tombonandro vaovao izao indray sika, meny fitiavana, meny famindrapoa, isaorana ny tompo ny zavatra rehetra. Isaorana azy koa fa mbola afaka miray fo miray saina manaraka sy tapaka ny fandaharana, isika tsiraray avy. Asitraka ny rahavavy tompon'andraikitra koa izay nanome ahy ny anjara asa fanompoana, ampita ny hafatra moa no anjara asa fanompoana izay ataoko eto anatrehinareo. Ka alohany ampitana ny hafatra dia andesika hivavaka ho ny tenin'Andriamanitra, tena ho ny fanahiny no ampita ny hafatra, fa izay zano ampita ny hafatra eo anatresika tsiraray avy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary no ampitaisika ny hafatra eto. Raha imasonao dia mbola misaotra anao izay tompo raha mbola nomenao an'izao tombonandro vaovao izao, misaotra anao fa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao no mbola mahatafatsorana eto, menao hery, menao fahasalamana. Misaotra anao amin'ny zavatra rehetra, misaotra anao koa amin'izay rehetra mandalo ambany masonay tsiraray avy, misaotra anao amin'ny didy aman-draikitra izay ampitondranao ahy eto. Tsy amin'ny fahaitrako na amin'ny fahalalako ny zoroko eto fa hanatanteraka ny sitraponao. Ngataka ny taritalan'ny fanahy masonao indray raha hanao ny asa fanompoana eto. Mila ny herinao atompo, mila ny taritalanao. Solo ny lelako toy ny ilaina efa mahay ampitanenao araka ny sitraponao. Sokafo ny fomba mpanahy tsiraray avy, handray ny teny, handray ny hafatra. Izay rehetra ifampizarana eto eo voninahitra inaranao, makasitraka tompo. Halleluja, amen. Amen. Araka ny voalaza teo moa hoe zany no voatendry ampita ny hafatra eto anatresika tsiraray avy. Ampanetetena nefa no hitondrana zany hafatra zany. Araka ny lohahevitra sika moa amin'ity volana ity dia fanambinana. Izay no thème na hoe lohahevitra amin'ity volana février ity. Ka anatin'izay nefa no isotonasika lesona sy hafatra fohy izay ampitana amintsika. Tsara ho fantatra sika koa nefa fa manahoana ny olona mahazo fanambinana na hoe inona atao fanambinana. Ny olona mahazo fanambinana dia olona mandeha amin'ny fankatoavana, mandeha amin'ny fahindrena, amin'ny fahisiana. Izay no olona mahita fanambinana na sitraka eo anatrehan'Andriamanitra. Ka andeha sika hijery ny teny soratra masina izay isotonasika an'izay hafatra izay ato amin'ny Salamo 7:20 dia ny 5 ka hatramin'ny 9 izay mivako toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Rainy kamboty sy mpanome rariny ny mpitondra tena Andriamanitra. Ao aminy no fitoerany masina. Andriamanitra mampitoetra ao an-trano izay rery-tena, mamoaka ny mpifatotra ho amin'ny fanambinana izy. Fa ny maditra toetra, fa ny maditra toetra amin'ny tany karakaina. Amen. Izay tendreny no hitondranasika vasim-panahy fohy sy hafatra izay ampitana amintsika eto. Eto dia mazava be ny teny. Andriamanitra dia rainy kamboty sy ny malahelo sy ny mpitondra tena izy. Magnome rary ny mpifatotra. Andriamanitra dia mizaha sika tsiraray avy. Mijery ny toe-posika tsiraray avy amin'izay manoloana ny zavatra ataosika. Anatin'izany koa nefa dia mijery isika koa hoe inona ny zavatra misy eo amin'ny fiainasika. Ny fahatrasika na inona zavatra banga eo amin'ny fiainasika dia Andriamanitra dia magnome rariny asika, magnome hery asika ary magnome fitiavana asika. Fa le toe-posika mba ho araka an'Andriamanitra, izay zavatra takian'Andriamanitra amintsika. Kapitaina amintsika eto ny hafatra. Anokatra ny fahalalasika, ampitombo hoe ahoana moa zany olona mahazo sitraka zany. Andriamanitra dia mpanome rariny kamboty sy ny malahelo sy ny mpitondra tena. Regny dia tian'Andriamanitra mihoatra regny. Zanak'Andriamanitra regny mpanahy tena regny mahatra regny. Aza mihevitra ngao hoe zah zao dia tena fagnatin'ny fahatrano. Dia fa tapidalaka lefa tsisy vahaolana tsony, ato amin'ny tompony misy ny vahaolana, ato ny misy ny famonjena, ato ny misy ny fanavotana, ato ny misy ny fiainana. Fa ilan'Andriamanitra ny fosika manoloana ny asa fanompoana ataosika, manoloana ny fiverenasika amin'Andriamanitra. Zany hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia alana ny rasy, miala amin'ny faharasiana, miala amin'ny fahalotoana, miala amin'ny asan'ny rasy rehetra, fa mandeha amin'ny fahisiana, amin'ny fahamarinana, amin'ny fankatoavana, amin'ny fahindrena, amin'ny fanetretena. Zany fitadiavana an'Andriamanitra. Ka eto izy dia milaza fa mampitoetra ny kamboty ary manala ny fatorana
manala ny fatotr'Andriamanitra, inona ny fatotra mangezanao, inona ny zavatra mbola mangeza ny fiainanao amin'ny ara-piveloma na amin'ny blocage na famatorana na inona velam-pandrika andrasy, dia mpanala an'izany ny tompo, mpanala fatotra izy, mpamaha an'izay voakeza rehetra izy. Efa kosa magnome rariny marina izy. Ny olona marina, ny olona mahizy kosa dia omen'Andriamanitra marina ary mahita fanambinana eo anatrehany. Fa ny olona mandeha sy mandeha amin'ny fahamarinana kosa dia hitoetra amin'ny tany karakaina. Inona moa no mahatonga ny olona tena hoe agnatin'ny fahatrana mihitsy izao tontolo izao? Satria ny olona sy mandeha marina, sy mandeha mahisy, mandeha milainga, mandeha amin'ny fitaka, mandeha amin'ny lolopo, mandeha amin'ny fialonana, mandeha amin'ny fiatsaram-belasihy, mandeha amin'ny asan'ny ratsy daholo ny olona rehetra, dia tratrany ny tany karakaina. Lasa mipetraka amin'ny tany karakaina avokoa ny olona, ny hoe tsy mahita sirony fiainana, tsy mahita vahaolana eo amin'ny fiainana, satria agnatin'ny faharasiana, agnatin'ny lolopo, agnatin'ny fialonana, agnatin'ny lainga, agnatin'ny fitaka, miaina amin'ny zavatra kafesefesena. Zany fisolokiana, zany no iainan'olo amin'izao fotoana izao. Dia Andriamanitra tsy mba magnome rariny ny olo agnatin'ny faharasiana. Tsy mba magnome rariny izy fa dia izay zavatra azony io zany dia iny no hiainany. Dia sa mahita sirony fiainana izy na dia mahazo harena be mitafotafo amin'ny fisolokiana, amin'ny famesefesena olo, dia sy hitana sirony fiainana ny zavatra atao, satria zavatra harena sy azo amin'ny rariny, harena be vava sy azo amin'ny rariny. Fa aleo mandeha amin'ny fahisiana, amin'ny fahamarinana, mitady an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana ary mitady harena amin'ny mazava. Zany hoe ny asa saranao no ny hatsembohanao no hoaninao. Zay le harena azo amin'ny fahamarinana. Fa sy le hafesefesena, mandeha mamesifesy olo dia mahazo vola be vetivety eo, mandeha mandangandangy amin'ny olo agny amin'ny Facebook agny dia mahazo vola vetivety eo, ty misy fanafody, ty misy an'izao. Ary misy lala mandeha Canada, mandeha Maurice dia amesefesena olo nefa harena sy azo amin'ny rariny. Dia zany nefa le zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ka eto ny teny dia mazava. Fa Andriamanitra dia sy mba mpagnome rariny ny olona sy agnatin'ny fahisiana. Andriamanitra dia sy manambina ny olona sy mandeha agnatin'ny fahisiana. Ka matoa zany sika mbola misy ny sy fanambinana sika, dia mila mandiny tegna sika hoe misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra agny amin'ny toe-posika, agny amin'ny toe-panahsika, satria regny no mikoty. Indrindray sika mety hoe manobo mahavita ny adidy amandraikitra agny amin'ny fiangonana, agny amin'ny asan'ny sitrapon'Andriamanitra, amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa le toe-posika, le toe-panahsika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia eo le mahalasaka asika izay mpanaradian'i Kristy, mahalasaka asika kristiana. Dia na ny olom-bola tokony hiditra koa ara dia lasa mijery ny toetra ny efa aloha, dia lasa potika koa ny ara-panahy, satria mandeha sy araka ny toe-panahy araka n'Andriamanitra. Ka mila tena hoe raha te hita fahombiazana, te hita fanambinana, dia alana ny rasy, miala ny rasy, reseho amin'ny sarafoana ny rasy, mba hitasika sitraka, hitasika valim-pitia, hitasika fanambinana, famonjena, fanavotana ato amin'ny tompo. Satria zay no olona mahita rariny eo anatrehany. Dia ny olona mandeha marina, izy efa miteny fa tsy mba magnome fitoerana ho an'ny olona agnatin'ny faharasiana izy, fa ny olona mandeha amin'ny faharasiana ozy izy dia hitoetra amin'ny tany karakaina. Fa ny olona mandeha mahizy kosa izy dia hita fanambinana eo amin'ny fiainana. Ka le zay le hoe fankatoavana égale fahombiaza. Ny ato amin'ny tompo zany dia le fankatoavana tena zava-dehibe mikoty ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra ty. Ny mankatoa ny teny rehetra izay aloka ny vavany, ny didiny, ny lalàny, ny fisipikany, asainy tandremasika, dia regny zava-dehibe takian'Andriamanitra amintsika. Le fankatoavasika an'regny zany dia agnisany ahitasika fahombiazana, ahitasika fanambinana ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra ty. Ka sa hita fanambinana mihitsy sika raha mbola sy miova, raha mbola sy miala amin'ny faharasiasika, sy miala amin'ny fahalotoasika, dia sy ahita fanambinana mihitsy sika. Fa tena hoe reraka ny aigna, reraka ny fisainana, dia lasa miasa maina fotsiny, miasa borony fotsiny, satria tsy mahita le valim-pitia sitraka amin'Andriamanitra. Mila mandiny tegna hoe inona no samapety ny zavatra atao, mba manopy ihany, mba mivavaka ihany, mba magnatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ihany, mba manao ny adidy, manao ny asa soa, magnome ny mahatra, magnome ny kamboty, magnome ny mpitondra tena, manao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mandoa ny ampahafolo-karena, mandoa ny rakom-pifaliana, manao ny rehetrarehetra, fa nefa tsy mahazo fitahiana satria na ny atony mbola misy zavatra tian'Andriamanitra hiova agny amin'ny toe-posika agny. Ary tena hoe mila hiadivasika mafy zay. Zay le tena velam-pandrika ny rasy
le tena mamitaka asika kristiana ary tena mahalasaka mahatonga ny fiverenandala misy satria mangotrakotraka be ao anatsika ao le lolompo, le fielonana sy fahazakana nama misondrotra, le faharasiana, zany hoe mbola tsy afaka miova, mbola tsy afaka manetry tena, mbola tsy afaka mandefitra amin'ny zavatra rehetra. Dia izay le tena mahatonga asika tena hoe lasa potika ny ara-panahy satria tsy mahavoaresy, tsy maharesy ny asan'ny velam-pandrika ny rasy, tsy maharesy ny asan'ny nofo. Fantatsika tsara fa ny asan'ny nofo dia vilany ota, ka raha voan'ny nofo no manjaka amin'ny fiainantsika dia taddio fa potika ny ara-panahy, potika, tsy mahazo tambiny, potika. Ka mila tena hoe miala amin'izany faharasiana, fialonana, fiatsaram-belatsihy, lainga, ny fitaka, ny lolompo rehetra. Mila mahazaka ny fahalasany hafa. Fa raha mbola tsy mahazaka ny fahalasany hafa dia zany tena anisany hoe vato misakana ny fiainantsika ary mamotika ny ara-panahy ary tsy ahitana fanambinana eo anatrehan'ny tompo. Ka ilana delana mihitsy ny mahatakatra zava-panahy, ilana delana mihitsy ny mitoetra amin'ny fahendrena, amin'ny fanetretena satria ty asa fanompoana tia dia ilaina fahendrena, mitaky fanetretena, mitaky fankatoavana, mitaky fandeferana, mitaky fitiavana. Ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka raha mbola tsy ampy eo anatsika le fitiavana, tsy ampy eo anatsika le fahendrena, tsy ampy eo anatsika le fandeferana, dia tsy tanteraka mihitsy le sitrapon'Andriamanitra satria ilainy dia ilainy ireo. Ka ny olona manana izany anefa dia olona tena hoe mandeha araka ny taritaran'ny fanahy masina. Fa raha mbola nofosika no mbola miziriziry dia taddio fa tena hoe mandasaka sika anaty lavaka satria bokoan'le nofo, bokoan'ny fisain'ny nofo, ny fanahin'ny saisika no mibaiko asika fa sy ny fanahy masina sony no mitarika. Dia lasa miala tagnatsika le herin'ny fanahy masina, dia lasa mandeha zay sy araka ny sitrapon'Andriamanitra sika. Dia izay no tena mila hitandremana hoe mila mitandrina be amin'ny fanarahadian'ny tompo ity satria dia ilaina ny fahisiana, ilaina ny fahendrena, ilaina ny fankatoavana, ilaina ny fandeferana, ilaina ny olo mihetry magnome lanja ny rahalahiny. Zany zavatra taken'Andriamanitra amintsika. Ka andeha ary mbola hotoizantsika zany teny zany afatra zany hotoizantsika koa ny ato amin'ny ohabolana toko 2 andiny 7 ka hatramin'ny 7. Mivako toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: raha mitady azy toy ny fitady volafotsy ianao ary mikasaka azy toy ny mikasaka harena afenina, dia ho fantatrao marina ny fahatahorana an' Jehovah ary ho hitanao ny fahalalan'Andriamanitra. Izy no mitahiry ny fanambinana ho amin'ny mahisy sady ampingany izay mandeha tsy misy tsiny. Amena. Izay tenizay dia mbola hoentintsika amehezantsika ny lesona sy ny hafatra izay ampitaina amintsika tsirairay avy. Raha mitady azy toy ny volafotsy na volamena, afenina tsy hita, zany ny fitadiavan'Andriamanitra. Mitady an'Andriamanitra tena ho mikasaka amin'ny fo manontolo satria Andriamanitra zany, tavan'Andriamanitra zany tsy hitan'olo varimbariana, tsy hitan'olo matoritory, tsy hitan'olo sy mana fanetretena, sy mana fahonona tena ho mikasaka zavatra sarobidy ny volamena sy ny volafotsy eo anatrentsika amin'izao tontolo izao ity. Zany tena fanaka sarobidy indrindra amin'izao tontolo izao ity, ny volamena sy ny volafotsy. Dia mikasaka sahalan'izay ianao ny fitadiavanao an'izay, aiza ny toerana hitanao volamena sy volafotsy, dia mitady ohatran'izay koa ny fitadiavantsika an'Andriamanitra. Zany anisany ahitana fahombiazana, ahitana fitahiana eo anatrehan'ny tompo satria ny olona misasatra, ny olona mikely aina, manao ny eny tsy ho zavatra dia mahita fahombiazana, mahita fahanambinana eo anatrehan'ny tompo satria zay fatra-pitady dia hita azy ary zay tia azy dia tsy mba ho laviny. Ka raha fatra-pitady sika, raha tian'ny tompo sika dia tia sika koa ny tompo, fa le toe-po sika mitady azy mihitsy no ilainy mba ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ilainy angatahany amintsika tsirairay avy zany satria ny olona mitady azy tahaka ny mikasaka volamena dia izay ozy izy no ahita azy ary ho fantatra ao marina ozy izy ny sitrapon'Andriamanitra. Fantatra ny olona mikasaka
Ny olona rehefa tena mitady an'Andriamanitra dia mahatakatra zava-panahy. Ny olona rehefa miray bebe koa amin'ny fanahy masina dia mahatakatra zava-panahy ary mivoa ny masom-panahy, mana fahalalahana, mana fahendrena, mana fankatoavana, mana fandeferana satria tarity ny fanahy masina. Ka izany teny izany dia ampitaina amintsika mba hahafantarantsika bebe koa ny sitrapon'Andriamanitra satria ao anatin'izany no hahafantarantsika ny sitrapony. Ireto izy dia manambara fa izany ozy izy no hahafantaranareo an Jehova ary ho hitanao ozy izy ny fahalalàn'Andriamanitra ary izy mitahiry ny fahombiazana, ny fahanambinana amin'ny mahisy sady ampingany izay mandeha amin'ny tsy misy siny. Mitahiry ny olona izay ny olona mandeha amin'ny fahamarinana izy dia mitahiry, magnome valim-potia, magnome sitraka, magnome fanambinana ho an'ny olona izay mandeha amin'ny mahisy ary ampinga ny olona izay mandeha tsy manasiny. Ampinga izany dia sahalan'ny hoe batery fiarovana, ampinga fiaro, miaro ho an'ny olona ahitana fiarovana. Raha mandeha ianao dia tsy totoitra, na mandeha atoandro na mandeha alina dia misy foana ny hery fiarovanao satria olona mandeha tsy misy siny ianao. Ho sambatra resesian'i Jehova heloko izy ka tsy misy fitaka ny fiainany. Sambatra misy izany olo izany satria io toe-po araka an'Andriamanitra io ny ilain'Andriamanitra amintsika. Io toe-panahy araka an'Andriamanitra io ka raha ny olona izany tsy misy an'izay fitaka izay, tsy misy an'izay lolo-po izay, tsy misy an'izay fiasaram-belatsihy sy lainga sy ny fialonana sy ny fitsaratsarana fankahalana dia tadio fa olona tsisy fitaka izy. Ka visy dia visy anefa no ho hitana amin'izany amin'ny ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Visy ny olona manana an'izany toe-panahy araka an'Andriamanitra izany. Izay ilay hoe marina tsoina fa vitsy no tafiakatra ary tsisy marina na dia ndray aza satria ao amin'ny toe-po araka an'Andriamanitra sy ilay toe-panahy araka an'Andriamanitra ao no tsy voafehin'ny olona amin'ny fitadiavan'Andriamanitra ty dia tsy mahita fahombiazana, tsy mahita fanambinana satria tsy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ka Andriamanitra Jesosy Kristy dia miaro asika, izy dia tia asika, tsy manavakavaka asika, tsy mijery bolokoditra n'olo hoe iza ny marina, iza ny mahisy, iza no efa taloha. Tsy mijery an'izany mihitsy Andriamanitra, tsy mijery fa mitovy daholo ny fitiavany asika. Na jentilisa ianao na kristiana ianao dia mitovy ny fitiavan'Andriamanitra asika. Fa ny zavatra ilain'Andriamanitra amintsika dia sika mba hakato azy, sika mba hino azy, sika mba hanaza azy, sika mba hatahotra azy, sika mba handeha araka ny sitrapony, ny didiny sy ny lalàny sy ny fisipiky, mba hitandry an'ireny izay ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika. Ka rehefa voafehisika ireny, miala amin'ny faharasiana ny olo miaraka amin'Andriamanitra dia miala amin'ny faharasiana satria izany no hahafantaran'ny olona anankiray hoe niova fo, hoe mivavaka, miala amin'ny faharasiana. Izany hoe tsy miverina manao an'ilay ratsy tsony. Raha mbola miverina manao an'ilay ratsy dia tadio fa izay ilay vavaka mihampahampa. Izany hoe manompo an'Andriamanitra molotra fa ny fo tsy manaza azy. Ka ilain'Andriamanitra sika ny manaza ny fo fa tsy hoe manaza ny molotra. Firenena ty dia manaza ny molony fa ny fony kosa manalavitra. Nahitantsika an'izany teny soratra masina. Ka aoka mba ho firenena hanaza ny fo sika fa tsy ho firenena hanaza ny molotra ka ny fo sika hanalavitra an'Andriamanitra. Izany dia anisany ahitantsika fanambinana sy fitahiana eo anatrehan'Andriamanitra ny olona mandeha araka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, mitady an'Andriamanitra amin'ny fosika rehetra, amin'ny saisika rehetra, amin'ny herisika rehetra, amin'ny fo tsisy fitaka, tsisy lolo-po, tsisy lainga, tsisy fanavakava, tsisy fagnilikilia. Izany no zavatra takian'Andriamanitra amintsika. Izany no ilain'Andriamanitra amintsika mba hatateraka ny sitrapony. Ka apetraka amintsika ny hafatra, zaraina amintsika ny teny mba handehanasika araka ny toe-panahy araka an'Andriamanitra satria izany olona hitady an'Andriamanitra izany dia ilaina ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Efa mahalala an'Andriamanitra sika dia ilay fomba fisainantsika, ny fijerisika, ny fametrasika, ny toe-posika no ilain'ny tompo hiova amintsika fa tsika mety efa mahavita ny fizakazaham-manontolo amin'ny fanompoana, efa mahavoafehy ny fanompoana rehetrarehetra, ny fitoriana, ny intersation, ny alim-bavaka, ny asa soa, ny ampahafolo-karena, ny rakom-pifaliana, ny fagnaterana, ny inona asa fanompoana rehetra mety mahavoafehy sika fa le toe-po sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Izany no ilain'Andriamanitra amintsika mba hatateraka ny sitrapony. Ka fidian'Andriamanitra mihitsy izay olona manana toe-panahy indray, tena ho ambinina mihoatra ary asandratra ny mihoatra satria makato azy. Ka le fankatoavana egalina fahombiazana. Ka izay le zavatra ilain'Andriamanitra amintsika.
Ka ilaina delaina koa ngaona mbola tsy mahafantatra dia ilaina koa ny mahafantatra miditra amin'ny asa fanompoana, miditra amin'ny fanoloran-tegna, miditra amin'ny batisa, miditra amin'ny famelan-keloka satria raha tsy voavela heloka koa sika dia tsy hahita fahombiaza amin'ny fiainana. Ary taddio fa ny olona tsy voavela heloka, ny olona tsy manana an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainany dia taddio fa memena foana izy amin'izao tontolo izao ity. Satria sisy sitraka, sisy fitia ho azy, sisy tambiny. Fa dia ohatran'ny hoe memena-poana dia tsy fantatra hoe makaiza le fiainana, makaiza le fiainana, tsy mahita tsirony fiainana. Fa ny olona manana an'Andriamanitra zany dia mahita tsirony fiainana. Na dia sisy azy ao am-pelantagnany dia ny fo miadana, ny fo tsy mitaitaina, ny fo tsy mivadi-po, ny fo tsy mangovotra, ny fo tsy matahotra, fa miadana satria manana an Jesosy Kristy ao anatintsika ao. Ka ilaina dilaina mihitsy ny firaisana bebe koa amin'Andriamanitra mba hatakarasika zava-panahy, mba hafantarasika ny sitrapon'Andriamanitra satria maro ny zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahasika. Ary izany ny zavatra zany dia ilaina koa mba hatakarasika hoe inona kay ny zavatra ilain'Andriamanitra amintsika rehefa miditra atao amin'ny fanjakana, rehefa sika mivavaka. Tsy hoe mivavaka dia manompo azy dia mandeha am-piangona dia miheno ny pastera mitoroteny dia miverina sika mbola manao le rasiany, miverina sika mbola mandainga, miverina sika mbola manompo sampy, miverina sika mbola mizangazanga, miverina sika mbola misotro, mbola miloka, miverina sika mbola manirasira ny namasika, misarasara ny namasika, dia tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zay. Fa ny olona araka ny sitrapon'Andriamanitra dia miala amin'ny faharasiana, miala amin'ny lainga, miala amin'ny fitaka, miala amin'ny lolopo, miala amin'ny asan'ny nofo rehetra. Zany no atao hoe mivavaka sy manompo an'Andriamanitra, mandeha amin'ny fahisiana, amin'ny fahendrena. Ka zany koa nefa no hitasika ny tavan'ny tompo ary hitasika fanambinana satria fanambinana no takisika ka ty fivavaha ty dia ilaintsika mihitsy zany fanambinana zany. Ilaisika mihitsy zany valim-pitiavy amin'ny tompo zany, tsy hoe sika raha manompo dia hanompo maina fotsiny na hoe ny ara-panahsika mba ho voakarakara, ho voatahiry, zay no idirasika atao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny tanjosika dia mba ahita fahombiaza sika, ahita fanambinana sika mipetraka amin'ity planeta amin'izao tontolo izao ity satria sika mbola nofo aman-draha, mbola mitady vola, mitady sakafo, mitady trano helofa, mitady toe-karena hiveloma mandra-pahatonga Jesosy Kristy eny amin'ny rano lanitra. Ka raha tsy ao anatintsika ary zany fahombiazana sy fitahiana zany dia miasa maina foana miasa maina foana le fanompoana. Ny tanjosika voalohany koa dia tena hoe mba hidirasika n'izany fanjakan'ny lanitra zany. Zay no antony ivavahasika ka hidirasika ato amin'ny sitrapon'Andriamanitra ty voalohany dia ny hidirasika agny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka raha sika ary sy ny toe-panahy sy araka an'Andriamanitra satria zay no mikoty agny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy le fiezaka-drasika manompo koa, tsy le fanaovasika ny asa soa, tsy le fagnapiasika ny mpanompon'Andriamanitra, tsy le fiatransika ny marary, tsy le fitenenasika amin'ny teny sy fantatra, tsy le fanaovasika ny fitoriana ny filazany tsara, mitety ny firenena maro samihafa no hidirasika ny fanjakan'ny lanitra. Fa le fandehanasika amin'ny fahamarina satria zay masina sy mahisy lala sy marina zany no hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Olona masina manam-pinoana zany hoe olo voazahan-toetra, voafora, voasedra, zay no hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Ka zany agnisan'ny hitana fahombiazana ato amin'ny fanompoana ty. Tsy hoe raha manompo sika dia araka lazako teo hoe mba hitahirizana ny ara-panahy fotsiny, mba tsy hangatsika ny ara-panahy mandra-pahatonga ny tompo eny amin'ny rano lanitra, fa ilaisika mihitsy zany fanambinana zany. Ilaina ny fanambinana hidira amin'ny fanjakan'ny lanitra, ilaina ny fanambinana amin'izao tontolo izao, amin'ity planeta, amin'izao tontolo izao ty, mba tena hoe ahita fitahiana, ahita fahombiazana, mba miavaka zany olo hoe mpagnaradian'i Kristy zany. Fa tsy hoe ataon'olo fimeheza hoe regny mpagnaradian'i Kristy nefa tsisy akory ny fiaina, tsy miova akory, tsisy ny valim-bavaka, tsisy fa dia manompo fotsiny tsy mety, fa mila mandiny tegna raha voany asa fanompoana tsisy fahombiazana dia mila mandiny tegna. Fa ny olo miaraka amin'Andriamanitra zany dia milamina, tsisy zava-mahory, sambatra zay mialoko ambany elatra an Jehova fa tsy mba hana zava-mahory. Tena hoe olo agnatin'ny fanambinana, agnatin'ny fitahiana, agnatin'ny misitraka valim-pitia amin'ny tompo, zany olo manompo an'Andriamanitra zany, zany olona mpanaradian'i Kristy zany. Tena hoe tambiny manoka ho an'izay efa mahalala ary mahita fiadana-tsaina, mahita fifaliana, firavoaravoana, ary na dia mandalo olana azy dia maivamaiva le olana, mora zaka. Hoentiny zoga koa izy fa ny zogako dia maivana, zany ny teny tompo. Ny zoga ato amin'ny tompo dia maivana. Na mandalo ady sarotra sika, mandalo olana, mandalo hakiviana, mandalo fizahan-toetra, mandalo fisapafinoana, mandalo fisedrana, dia hitasika foana fa misy lanjany, maiva ny zoga
zay rahana ato amin'ny tompo. Ka zany nefa ny mampiavaka asika amin'izao tontolo izao, satria izao tontolo izao tsy mba mana fiadana saina, tsy mba mana fifaliana, fa mitaitaina lava amin'ny hoe sy ao anatin' Jesosy Kristy. Ka tambiny ho andraso ianao izay mahalala, tambiny ho andraso ianao izay nandray any Kristy, izany hoe fifaliana, fiadanana, fahombiaza, firavoaravoana ato amin'ny tompo izany. Ny olona manara-dia ny tompo izany dia tena hoe olona mahita fahombiazana, mahita fitahiana, mahita sitraka, mahita valim-potia lehibe. Ka izay no ampitana ny hafatra eto. Mino afa voarainao ny hafatra ty volana février ity dia tena hoe volana hitondra fahombiazana sy fitahiana ho anao sy ny ankonanao. Ho an'izay rehetra nandre nanaraka ny fizarana teto dia hitondra fitahiana sy fahombiazana agny amin'ny ankonanao, ny taranaka faramandibonao, ny ankona ny fianakaviana, ny mpiarabelona, ny manodidina. Tena hoe hahita anehoan'ny tompo fahagagana lehibe izay sy takatra ny saintsika sika amin'ity volana février ity. Ary izany koa mba anisany taridalana hiverenana ao atao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ho anao izay mbola sy mahalala ny sitrapon'Andriamanitra, mbola sy mahafantatra, dia miverena hanompan'Andriamanitra, fa mba anisany ahita an'izany valim-potia izany aoko midira bebe koa amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria ny olona manao ny asan'Andriamanitra dia tena hoe mila miditra lalala koa ny fanompoana. Ka aza andrakandramana fotsiny ny lalan'ny tompo, fa midira lalala koa amin'ny fanompoana, hatakatra zava-panahy, ahita ny fahombiaza, ahita ny fitahiana, ahita ny fisandratana. Zay ary no hafatra fohy izay nampitana amintsika. Izay tsy voafehiko teo anie dia ny fanahy masina koa no apita bebe koa amintsika tsiraray avy hanome fahazava-tsaina, taridalana, hanolo-saina, mba tsy ho verimaina ny fotoana izay natresitsika eto. Dia andeha sika hisaotra ny tompo amin'izay hafatra izay. Tena ho ny tompo koa nie no hanome fahazava-tsaina antsika, taridalana antsika, lala koa izay rehetra mbola ho tanterahany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hitondrantsika mivavaka eto. Ray masonao dia mbola misaotranao izay tompo raha mbola nomenao n'izao fotoana izao. Misaotranao fa noho ny fitiavanao sy ny famindram-ponao no mbola mahatafazorana eto. Misaotranao tamin'ny teny fampiherezana izay nampitondranao teto ny hafatra, sy avy amiko fa avy aminao no nampitana an'izay hafatra izay. Apetraka ampelatananao tompo izay rehetra ndrenesy ny tsirairay avy. Ianao no hanome fahazava-tsaina, hitaridalana, hanolo-saina, hampitombo ny fahalalany tsirairaiky ho tafatoetra ny finoana, alala bebe koa ny sitraponao ny tsirairay avy. Dia apetraka ampelatananao izao fotoana mivavaka izao. Apetraka ampelatananao koa tompo ny mpanaraka sy tapaka ny fandaharana eto. Meo azy ny taridalana, meo azy ny fahazava-tsaina, meo azy ny hery, meo azy ny fanetretena. Ao ka mba ho vahotananao, ka ho voakasika anao, ka mba ho famonjena ho any hafa, fanavotana ho any hafa izay rehetra nandreny teny teto eo voninahitry ianaranao. Apetraka ampelatananao izany tontolo mivavaka izany. Raisy ny toeranao dia ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazarety, tompon'ny fahefana, no andodihana izany mivavaka izany. Akasitraka tompo. Haleloia. Amen. Amen. Zay ary ny vasim-panahy fohy ho antsika dia ho anao izay mandre sy tapaka manaraka sy tapaka ny fandaharana, dia mirosoa bebe koa lalindalina koa amin'ny asa fanompoana, fa izany dia anisany hitantsika fanambinana sy fitahiana ato amin'ny tompo. Dia ny voninahitra ny everiko amin'i Jesosy Kristy irery ihany ny fiadanana ny ho amintsika tsiraray avy. Haleloia. Amen.
mankateligna ny fitiavany sy mandao mahay sary mometera sy misaotra ilainahary meteza ho velokira fa ny fitiavany lavorary meteza hanao lamako ka ataovy manakoako Sini bibiana nala Saba madiri Simanan sahale Sija kisere Chana komya no Mahai sharman katelinga ni fityavan simandao Mahai sharmu midera Simisao choila nahari Metesha uvelukira Pani fityavan lafurari Metesha hanola makuka Atomi manakuwaku Katelinga ni fityavan si mandao Mahal sharmu midera si misaw chailan nahari Metesha uvelukira pa ni fityavan lavorari Metesha hanola makuka Atovi manakuwaku Sija kisere chana tomyan mau Mahai sharma katelinga ni fityavan si mandao Mahai sharmu midera si misaw chailay nahari Metesha uvelukira pa ni fityavan lavorari Mahai se mangkasija ka Mahai se